Mbola faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary azy tamin'ny zana-bolana ny sisany Danilo aloha zany dia aty amin'ny manodididina ny nosy Maurice sy la Réunion aty misy ny fohibeny manatona hatrany ny amorontsiraka ny atsimo atsinanany nosy iny izy ary vinavinainao faty moa zany aty amin'ny manakaiky ny amorontsiraka atsimo atsinanana aty fanazana zany ny ahafahanana kaikezan'io sisany Danilo io dia mampiova ny fitsokin'ny rivotra amin'ny ankapobeny eto Madagasikara noho ny fisiany zone de convergence intertropicale aty amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy vokatr'izay zany miandry oram-baratra aloha zany ny faritra maro atao anatin'ny 3 andro ankoatra ny amorontsiraka zany aty amin'ny ilany atsimo andrefana aty ny somary maimaina ny maripanatsika somary mety atsapana fidinana kely ny maripana ambony indrindra ho any aty amin'ny voatany sy ny aty amin'ny ilany atsinanana zany manomboka ny androny rapitsy ny mafana indrindra atao anatin'ny 3 andro mitoetra aty amin'ny tendrony atsimony nosy aty any amin'ny districtany Amboasary atsimo any moa zany mety misy mahatratra any amin'ny 30 degré Celsius rahatsika amin'ny atsipliany ary ny toetrandrotsika zay toy izao no any rapitso vao maraina dia isy aloha ny tandrivindraona mety araikotroka aty amin'ny amorontsiraky ny Melaky sy ny amorontsiraky ny districtany Mazenga iny torak'izay ihany koa ny aty amin'ny tendrony avaratry ny nosy mandraona kosa ho any fatry ny laotra mangoro ny ampovoatany mandraona mitsitokotoko ny andro ny aty amin'ny amorontsiraka atsimo andrefan'ny nosy kosa maina tanteraka mbalika moa zany ny masoandro ho any rapitso tolakandro dia misy hatrany ny orana tandrivindraona mety arakotroka aloha zany aty amin'ny ilany avaratra andrefany nosy iray manontolo aty mandraona kosa ho any aty amin'ny ampovoatany zay mety araina orana tandrivindraona araikotroka ihany zay fa somary mitsitokotoko aloha zany izy amin'ny ankapobeny zany hoe tsy ny faritra iray manontolo no mety miaina an'izay tandrivindraona araikotroka zay fa mety district vitsivitsy ao anatin'ny faritra ny aty amin'ny amorontsiraka aloha zany maina ny andro ny aty amin'ny ilany atsinanana ihany koa torak'izay maina ny andro zany ho any androny rapitso izay ny maripanatsika ho any androny rapitso dia mahatratratra any amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 ny ampovoatany misy hatrany amin'ny 30 kosa ny any amin'ny districtany Amboasary atsimo any zany ho any androny rapitso izay ho any androny alakamisy kosa indray ny tolakandro ariva dia saika manorana trano zany ny ampovoatany iray manontolo zay misy tandrivindraona araikotroka ny aty amin'ny amorontsiraka atsinanana sy ny aty amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy no maimaina ao anatin'izay ny any amin'ny fatry ny Buena Sofia iny moa zany de mety ny androny maraina ny alakamisy no misy izay arotsakoran'izay fa maina izy ny tolakandro ny maripanatsika ho an'izay alakamisy izay de misy fidinana ny ambony indrindra ho any ampovoatany misy hatrany amin'ny 7 degré Celsius fa ny any amin'ny tendrony atsimo kosa indray eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra ny ambiny kosa tsy de misy fiovana firy amin'ny ankapobeny ho any androny azoma kosa indray saika mbola mitoetra hatrany aloha zany orana tandrivindraona mety araikotroka amin'ny ankapobeny ho any faritra maromaro ho any ampovoatany sy ny ilany andrefan'ny nosy iny ny maina ao anatin'izay dia ny amorontsiraka atsinanany ray manontolo sy ny aty amin'ny amorontsiraka atsimo andrefan'ny nosy ny maripanatsika amin'izay androny azoma izay dia midina hatrany aloha zany maripana ambony indrindra ny any vakinankaratra mety mahatratratra any amin'ny 9 degré Celsius ny ambony indrindra ny aty amin'ny tendrony atsimo kosa indray dia somary mitatra miakandrefana ihany izay maripana ambony izay mahatratratra any amin'ny 30 degré izay mitatra aty amin'ny tany atsimo andrefana sy ny aty amin'ny tany androy aty zany raha mahakasika ny tany falotoan'ny rivotra kosa indray de hita somary niena aloha zany izay falotoan'ny rivotra zay manodidina an'iny Ambohidahy iny tamin'ny 10 sy ny 11 ny volana ary nijanona ho manodidina ny fetrany mesa ihany koa ny refy azo tamin'ireo faritra sasany zany hoe ny Anaipandrinomby sy Andraharo Sonerana amin'ny ankapobeny nandritry ny herinandro izay fa raha ny vinavina mety mbola iverina hiakatra indray izay tany falotoan'ny rivotra izay indrindra ny manodidina ny Ambohidahy iny atao anatin'ny 3 andro koa manoloana izay de tokony hitandrina ireo olona marefa amin'ny falotoan'ny rivotra toy ny ankizy ny olona efa nahazo taona ny vehivavy bevoka sy ireo olona manana aretina amin'ny taova pisefona zany de izay indray no azona roso tamin'ity androany ity manasanao hatrany anaraka zany veloma tompoko